manaraha io lay loha hevide zay arahantsika eto indray a ao anatin'ny herinandro ny fanapaha-kevitra andro fahadimy sika an'io a anasako ampitiavana anao ny anaraka ny fandarana hatramin'ny farany anarakanao no iriko naizano aleanao jesosy zay reno tiako andeha eo anilanao isanandro sy isanora hoanao kanaizano anakora hoanao aminao anarakanao mahalompo naizay antsoanao hotakanao rery tompo tsy kivina sarotra tao isanandro sy isanora hoanao kanaizano anakora hoanao aminao odrakizy o faly miaravantsika rehetra indray a tratran'izao andro fahadimy izao faly venareo rakizy mino aho fa faly daholy a ny kizy kely tsiraray avy andro vitsy sisa dia ho tapitra ny fotoanantsika 2 andro sisa mandeha be ny fotoanantsika ndao a hijery lohahevitra anankiray indray sika rakizy a androany lohateniny a dia izao anaraka anao a mba hanompo ny hafa avereniny anaraka anao a mba hanompo ny hafa raha misy namanao eo akaikinao eo a dia ataovy kalay mahafinaritra be ny manao kalay anisan'ny fanompona azy zany dia ataovy kalay izy anisan'ny tena mahafaly any dada sy nendraka izy a ny maheno ny zanany miteny hoe dada sy neny inona ny zavatra mba ataonay ho anareo mba hanampiana anareo androany faly ane dada sy neny maheno an'izany fa rehefa manao toy izany koa isika rakizy dia faly koa Andriamanitra tena faly izy amin'izany zavatra ataontsika izany ary faniriny mihitsy raha mba hanompo ny hafa isika tsirairay avy dia tena faly izy amin'izany ary mahafaly azy koa dia izao rehefa manao ny asany isika dia manomboka manana fiainam-baovao eo amin'ny fiainantsika dia izao tsy mba mihevitra ny asomi-tenantsika samirery sika fa mba mihevitra ihany koa ny asoa ny hafa ho afaka amin'ny fitiavan-tena isika tsy ho variana amalifaly ny tenantsika fa mba hizara ny zavatsoa amin'ireo manodidina antsika lasa tonga mpanompo ny hafa isika rakizy dia tsy miandry ny hafanompo antsika ihany isika ary mizara ny fitiavantsika amin'ny Kristy
amina manamandraka-riva ihany koa. Lasa farery isika rehefa mitarika ny hafa eo amin'i Jesosy sika. Izany raha teo no voalaza ao amin'ny Filipiana 2:4. Filipiana 2:4 dia izao no lazainy hoe aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny an'ny aman-koa. Izao no averintsika aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny an'ny namany ihany koa. Tsy mba eken'Andriamanitra mihitsy izany hoe misy zanany tia azy sy mifandray aminy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra kanefa tsy mba maneho asa tsara. Raha misy ankizy tena tia manompo amin'ny fony manontolo sy ary voakarakarany Jesosy tsara dia iseho azy eny rehetrarehetreny ny eo amin'ny fiainany ny hatsaram-panahiny sy ny fitiavany ny manodidiny sy ny fitiavany ny hafa. Tsy ireo tsara ny reny voninkazo ambolendrendra ankizy. Rehefa voatondraka tsara sy navaina tsara dia miala ny ahidratsy dia voaratradratrana tsara mahazo tara-pahazavana ihany koa dia mamovo tsara izy. Dia reny voantsika tsirairay avy reny. Izany ny fanompoana andrasan'Andriamanitra amintsika rakizy. Dia nanompo ny hafa hitorony aminy aneo amin'ny fitiavana aminy hanampy azy ireo ary zara fifaliana amin'ny manodidina antsika tsirairay avy. Ary aoka ho tsaroantsika rakizy fa tsy afa-misaraka amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra ny fanompoantsika andreny manodidina antsika reny. Hoy Jesosy ao amin'ny teniny ka ny voany no ahafantaranareo azy. Namela ohatra ho antsika Jesosy fony izy tetỳ ambonin'ny tany. Tsy hoe nitory fotsiny izy fa sady nandany andro izy tamin'ny fanasitranana no sady nampianatra ny olona ihany koa izy rakizy dia nandehandeha nanao soa. Nandehandeha naninona hony? Nandehandeha nanao soa. Hita teo amin'ny fiainany izany hoe asa tsara izany. Ny fomba tsara indrindra ikasihana ny fon'ny namantsika amin'ny filazantsara dia ny fanapitsika azy ireo amin'ny fanaovana asa soa. Dia ohatrany nataon'i Jesosy fony izy dia ety ambonin'ny tany. Andeha isika rakizy any amin'ny fitiavana amin'ny alalan'ny asa tsara amin'ireo namantsika ireo isan'andro fa izany no sitrapon'Andriamanitra. Mahalala n'ity zavatra eto am-pelantanako ity ve sika rakizy? Inona ry tio? Borosin-damba. Marina ny tenitsika. Ity borosy fanasan-damba. Ity borosy ity rakizy dia fitaovana miavaka tokoa izy. Fa ahoana ary ny ilazana azy hoe miavaka? Satria n'aiza toerana ny tokantrano rehetrarehetra dia misy azy avokoa. Atsangany ny tanina izay manana ny teo an-tranony, izay aloha manana dia nareo koa manana. Misy azy daholo ny tokantrano rehetrarehetra. Ity borosy damba ity dia fitaovana tena ilaina. Kanefa ny vidiny dia maninona? Mora dia mora. 500 ariary dia mahazo an'ity fitaovana ity. Manetry teny ity borosy ity satria aiza misy azy matetika dia any amin'ny dosy no misy an'ity borosy ity. Ity borosy ity arak'izay hoe mampanetry teny azy izay dia tsy mba be haingokaingony ohatran'ny borosim-bolo fa tonga dia tsotsotra kely fotsiny izy kanefa ny tanjony dia mba hanompo ny hafa. Ny tanjony dia mba ahatonga azy ho fitaovana kely anankiray ho ampiasaina
amin'ny zavatra rehetra izay ilan'ny tompony azy. Ty kinifinifiny tiraka izy dia tsy mba mandaa mihitsiny. Voaraisiny izy dia ikosehana tongotra, ikosehana lamba, mikosoka ny fitaovana feno loto rehetrarehetra dia tsy mba mandaa ity borosy ity, fa manaiky foana izy irahana anompo ny hafa. Fantany fa izany no ny vitanana azy, no vitanany tompony azy, ka faly ery izy amin'ny fotoana rehetra raha ampiasaina anompoana ny hafa. Tena milefitra eo ambany sitrapony izy. Ty borosy tiraka izy raha tsy raisiny tanantsika dia tsy miasa. Raha mipetraka fotsiny eo zao izy dia tsy hitan'izay anaovana azy antenany, tsy afaka manira-teny izy. Fa raha tsy raisiny izy dia ampiasaina amin'ny fanaovana azy dia izay izy vao miasa. Rankizy, isika ihany koa tena antsoina mba ho tahaka ny borosy. Hiasa amin'ny fotoana rehetrarehetra, anompo ny hafa amin'ny izay ilain'ny hafantsika rehetrarehetra. Tiantsika ve rankizy no tahaka ny borosy, ho manetry tena kely tahaka ny borosy, ary ho ampiasaina tahaka ny borosy? Mino aho fa tiantsika izany rankizy e. Fandriako rankizy raha mba ho vonona isika rehetrarehetra, isika ny atokantranontsika any mba hanasoa ny hafa tahaka ny borosy. Ho faly mandrakariva isika eo am-panaovana ny asa tsara ho an'Andriamanitra, ary andeha isika samy mitady ny fomba rehetrarehetra mba hahatonga antsika hikasika ny fonina amantsika amin'ny asa fanampiana azy ireny, mba ho voarainy koa ny filazantsara. Ho tahaka ny borosy anie isika rehetra. Amen. Hivavaka isika rankizy. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao izahay fa mbola nomenao teny indray androany. Misaotra ray malala fa izahay rehefa tianao sy mianatra ny teninao dia mila mamoy izahay ka asehoanay amin'ny alalan'ny asa tsara izany famoazana izany. Ray malala ampio izahay mba ho tahaka ny borosy, mba ho afaka ampiasaina amin'ny fotoana rehetra, ka mba afaka anasoa ny manodidina anay izahay, anasoa ny hafa, ary indrindra hitondra andreo manodidina anay ho eo aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay sy hanonanay izany vavaka izany. Amen. Dia izay indray ny fotoanantsika androany rankizy dia mirary torimaso mahafinaritra ho antsika. Azadiny ny fotoanantsika rapitso efa andro fahenina sahatsika rapitso. Dia mirary soa antsika tsirairay avy samy hotahian'Andriamanitra daholo ny ankizy kely tsirairay avy any an-tokantrano any. Mirary soa. Tonga soa amin'ny andro fahadimy indray isika ry hava malala. Tolorana ny arahaba mba hampirarintsoa ianao mba ahita soa tokoa amin'izay fampisarana indray amin'ity androany ity ka manana finaritra ary. Androany ny resaka izay fanaovantsika dia manao hoe fanantenana ankoatran'ny fahaketrahana, na raha resahana amin'ny teny hafa dia hoe torohevitra hiatrehana ny fahaketrahana na hoe ny depression, ity resahantsika androany ity. Efa sarotra sy be manahirana tokoa mantsy ny fiainana ankehitriny ka maro ny olona no tratran'ny aretim-po na tratran'ny fahaketrahana na ny depression isika teo. Any Amerika fotsiny izao ohatra dia mihoatra ny 20 tapitrisa ny voan'ny aretina fikorotana ny fihetseham-po, ary saika 10 isanjaton'ny Amerikanina no hita fa voan'ny fahaketrahana indraindray eo amin'ny androm-piainana.
ny antotanisa ho an'ny firenen-kafa sisa eto amin'izao tontolo zao moa de tahaka izany ihany ko ary maro ny olona ny malahelo eto amin'ity planeta tany misy antsika ity efa nanontany-tena ve nao raha toa ka mijaly noho ny fahaketrahana na hoe olona zay hitanao na olona akaiky anao de misy famtinana ny vokatry ny fanady adiana izay nataona fikambanana psikiatrika amerikana anankiray zao no voalaza raha miresaka ny amin'ny hoe fahaketrahana na depression rehefa nanao fanadihadiana tamin'ny olona maro zany de hoe ny olona tratran'izany de kivy amin'ny akamaroan'ny andro zany hoe saika isan'andro de kivy tanteraka kivy foana de manaitra ny fienan'ny fahalianana na ny fahafinaretana amin'ny asa rehetra eo amin'ny tenany zany hoe lasa miena zany ny fahalianana na ny fahafinaretany manao asa ary saika isan'andro zay de lasa misy fahaverezan-danja be raha tsy hoe olona manaraka régime zany ilay olona na koa lasa misy fitombony lanja be lasa mitombo be zany ny lanjany zavatra mety ho hita ihany koa ny hoe fienana na fitombon'ny fahazotokombana ary saika isan'andro izany hita ihany koa tamin'ireo izay nanaovana fikarohana fa misy ny tsy fahita torona koa torimaso be loatra de saika isan'andro koa zany ho an'izay olona tratran'izay misy fahataitairany ny ozatra na hoe fahatarana ihany koa amin'ny fihetsiky ny ozatra ary saika isan'andro daholo zany hita izany mety ahitana ihany koa faharerahana na lasa tsy mavitrika de isan'andro saika ho amin'izay ihany koa zany mety eo ihany koa ny fahatsapana tsy fahamendrehana na hoe fanamelohan-tena tafahoatra na tsy araka ny tokony ho izy ary isan'andro ny olona iray no mety ahatsapan'izay de mety hiena koa ny fahafahany mieritreritra na mifantoka na lasa tsy mahay manapa-kevitra itsony izy ary isan'andro koa ny tolasa hoy izany ilay olona anankiray mety misy fiverimberenany eritreritra momba ny fahafatesana ao aminy ary mety anana eritreritra na drafitra ho amin'ny famonotena mihitsy ilay olona de toa milaza ve zany fa misy olona fantatra tahaka izany na sao sanatry enao mahatsapa toy izany raha manana maro amin'izay sorotra retina na hoe ireo izay nytany saina teo ireo zany ianao na ny olona anankiray de voan'ny fahaketrahana be indrindra zay ianao na io olona anankiray io na hoe tratran'ny depression na hoe ny teny frantsay hoe déprimé ianao na le olona izay fa indraindray mankony isika kristianina de matahotra ny haiko fa hoe miady amin'ny aretina ara-tsaina na hoe tsy fahatomombanana eo amin'izay lafi ny ara-tsaina izay fa satria lasa mikorotana ny olona de manjary sahira-tsaina izy ireo no ny fikorotanana mitranga de lasa miteny hoe tsy tokony alahelo tsy tokony ho feno fanahinana tsy tokony ho tesitra satria kristianina indraindray zany isika alaim-panahanana fiverina toy izany raha kristianina de tsy tokony ahatsapa zavatra mikorotana kanefa raha mahatsapa n'ilay ndresahana teo de tratran'ny fikorotanan-tsaina na ny fahaketrahana ny olona iray torohevitra ary no andeha arosoanao fa tsy tokony andany fotoana intsony amin'ny fahatsapana malahelo noho ny fahatsapana tsy fetezana isika fa tokony iroso de mba hioarana izany fahaketrahana izany fitsaboana amin'ny alalan'ny fahalalana ny toetra na ny fitondran-tena no arosoanao voalohany ny fikarohana siantifika de manam-pirofo fa mahomby tokoa izany ary vitsy ny mahatsapa fa ny fototry ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fitondran-tena de hita ao amin'ny baiboly zao neny lazainy Isaia amin'ny Isaia toko voalohany 9:20 hoe avia ry fandahatra isika zany hoe Andriamanitra de manome antsika hery manome fahefana ifandahatra de ny fahafahana isaina tsara zany ny tiana resahana zany hoe ny fisainana ampahendrena voalanjalanja aradrarany de mampiorina antsika na de manana fironana ampitombony zavatra ratsy aza ny olona ketraka de Andriamanitra kosa de nanome antsika torolalana mba hisaina amin'ny fomba voalanjalanja sy mahitsy marina nefa mijery ny lafy tsara ny zavatra mandrakariva zao no lazain'i Jesosy eo amin'izao toko 7:23 hoe ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo
tsy ho andevo de tsy zay any fa hoe koa Jeremia ao amin'ny Jeremia toko fatelo amin'ny telopolo andininy fa enina hoe indro za maro ny haiko sy manasitrana de indro tanterahako tokoa ny fahasitranana azy eny hositraniko izy ary asehoko amin'ny aren'ny fiadanana sy ny fahamarinana ry hava malala mario a ny fifandraisana misy eo amin'ny fahamarinana sy ny fanasitranana fa rehefa matsiaro maivana eo anatrehan'Andriamanitra ny olona iray zasenao zany hoe matsiaro efa noamarinina dia anamaivana ny fahaketrahana izany rehetra na hoe izany fahatsapana izany. Ny torohevitra faharoa izay atoro asenao dia ny hoe tiavo ilay faritra eo aloha amin'ny ati-doha na ity raha toa ka mahita ny sary ianao ny lobe frontal izany na dia tsy misy taova miafina zany fieverana dia manana fototra ara-tsaina ny dingana voalohany amin'ny fanasitranana ny fahaketrahana zany aorianan'ilay teo dia ny manao izay rehetra azontsika atao mba ho azo antoka fa salama ny ati-doha antsika. Ny faritra aloha amin'ny ati-doha na ny lobe frontal dia mipetraka eo ambonin'ny volomasonao ao ambadiky ny andrinao na ny taolana eo anoloanao dia ny taolan'ny karandoha no mafy indrindra amin'ny rafibatan'ny olombelona zany dia mazava ho azy fa mba ho fiarovana ny endrik'Andriamanitra izay napetrany ho ananantsika ka ozatra toy izay anao sorona ny ati-doha. Andriamanitra dia nanendry ny rafibatan'ny olombelona mba hitehirizana ny tranony toetrany dia andeha harovana mba tsy hiova izany ao amin'ny lobe frontal na ny eo alohan'ny ati-doha izany. Ao anatin'izay dia misy ohatra iray mba tiako ovakiana aminao tamin'ny taona 1790 nisy mpiasan'ny lalam-by iray antsoina hoe Phineas Gage dia nampisy fiovana lehibe teo amin'ny siansa noho ny ratra nahazo azy izay nanimba ny lohany teo amin'ny faritra anoloana teo amin'ny lohany izany. Nisy tapabiana nidina teo amin'ny karandoha ny vokatry ny fipoahana iray nanimba ny faritra aloha amin'ny ati-doha io io nefa mbola afaka nandeha ihany izy tamin'izay fotoana izay dia zavatra nahagaga an'izao tontolo izao mihitsy izany ary nisarika ny sain'ny mpitsabo. Tsy mbola fahita noviana tany aloha mantsy ny fahavoazan'ny ati-doha eo amin'ny faritry ny andrina toy ny tamin'ny an'ity Phineas Gage izay mpiasan'ny lalam-by ity dia izany fanandramana voajanahary mampidi-doza izany no nitarika ao amin'ny fandiniana iray tena manan-danja fa hoe niova avy hatrany mantsy ny toetra ny Phineas. Ilay lehilahy nanana toetra sy fitondran-tena mendrika dia lasa toy ny zaza tsy manam-paharetana, lasa taitaitra tsy nahafetena dia tamin'ny fomba manokana izany dia nivoatra ho amin'ny karazana tsy fampin'ny fifantohana miala amin'ny asa iray ho amin'ny asa iray hafa tsy afaka intsony mihitsy hamelona ny ankonany i Phineas tamin'izay trangan-javatra izay ka tafalatsaka tamin'ny fahatsapana fisarahana izy dia tsy inona fa no ilay vy izay nanaisotra ny fisainany mazava tao aminy. Ny tena mahizy atsika ny fanahy mitoetra dia mitoetra ao amin'ny taova-ra-batana. Ny fanandraman'ny Phineas Gage dia mampianatra antsika fa ny fanimbana ny vatana indrindra ny taova eo amin'ny andrina dia manimba ny toetra na dia tsy ampoizina hiara-ny loza tampoka vokatry ny tava-by aza isika indrisy nefa fa maro amintsika ny manatanteraka fanimbana miandalana eo amin'ny faritry ny ati-doha eo amin'ny andrina amin'ny alalan'ny fampiasana akorana fahazarana izay manimba ny fiasan'ny ati-doha dia ireo fanao mahazatra izay manimba asa mety ahitana ny toaka fanafody tsy ara-dalàna na nikotina, ny kafeina, ny fampiasana fanafody tsy araka ny tokony ho izy, ny fampiasana tafahoatra ny televiziona sy ny aterneto, sakafo tsy zarizary, ny fomba fiaina tsy dia mihetsika loatra sy ny maro hafa izay mety hanimba an'izany ati-doha izany fa andeha mitandremana ary ho tiavina ilay ati-doha, ilay faritra eo amin'ny ati-doha dia ho arovana. Ny fahamiraamiranana na ny toe-po dia miankina amin'ny tsiranoka simika ny ati-doha antsoina hoe neurotransmetteur. Ny anankiray amin'ireo neurotransmetteur manan-danja indrindra izay mampiakatra ny toe-po tsara mantsy dia ny sérotonine araka ny voalaza azy ka draidray dia tena tsy ampy ny tsiranoka simika voajanahary eo amin'ny ati-doha dia mila fanafody mba hanitsiana izany fa izao anefa ny torohevitra hoe na izany aza alohan'ny hanandramana fanafody dia mety afaka hanampy ny fanovana fomba fiaina tahaka ny fiarovana ny lobe frontal na ny faritra alohan'ny ati-doha iny ka matetika ny olona ketraka na mitebiteby no mikolokolo eritreritra ratsy toy ny hoe tsy misy olona tiana hoe ratsy tarehana hoe matavina adaladala na hoe tsy misy zavatra mandeha ninina momba fa izao
ny fianarana amin'ny saina mazava amin'ny fampiasana ireo herin'ny fisainana nomen'Andriamanitra antsika dia mety hitondra fahasamihafana lehibe eo amin'ny fahasalamantsika. Ary Andriamanitra dia nanome antsika ny fanomezam-pahasoavany sitrapo malalaka sy ny fifehezan-tena amin'ny alalan'io safidy malalaka io, ka amin'ny alalan'ny herin'ny fanahiny masina no ahafahantsika mahatsapa fahafahana amin'ny fahaketrahana. Ka mirary ny tsirairay, mirary ahy, mirary ho anao ihany koa ho afaka amin'izay mety ho arerahana ara-tsaina na ny tsy fahasalamana ara-petse-po dia miresaha amin'Andriamanitra dia omeny saina tony ary arovy ny lobe frontal na ilay faritra eo aloha amin'ny ati-doha dia Andriamanitra nome antsika ny fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina ao aminy. Dia mirary ny tsara indrindra ho anao ary. raisina voninahitr'Andriamanitra indray ry avy malala ny manolotra fiarabana sy ny firaritso atsika tsara avy isa-tokantrano sy ambatan'olona na iza toerana misy atsika manaraka izao fandahana izao dia tononina ao aminao ny fiadana avy amin'ny Kristy tompontsika. Miarabanao ary maniry indrindra ny andraisanao am-po ny tenin'Andriamanitra izay renao hatramin'izay sy izay ho zaraitsika amin'ity androany ity. Manasanao manokana mba hanondrika ny lohanao hiara hivavaka isika. Jehovah ray masinao ankehitriny raha iain'ny teninao indray izahay ankehitriny. Fenoy ny fahamasinanao tompo ary meteza hitanay ianao ka hitondra fitahiana ho anay ny teninao. Ary na iza toerana izay andraisana izao fahamarinana ny teninao izao dia ao ka hiasa amin'ny fanahy masina ary anjaka ny filamina sy ny firindrana ka hitondra fitahiana ho an'ny isam-batan'olona ny teninao. Dia mitahi anay, mitahi ny tokantrano rehetra ary aoka hitondra famonjena sy fanovana ho anay ifandrenesana ny teninao na an Jesosy. Amen. Manaraha, izany no loha-hevitra izay voaboasantsika eto mandritra ny fotoana rehetra. Zava-dehibe ry havana ny manaraka an Kristy ary tena ilaitsika. Satria ny tenin'Andriamanitra dia nilaza hoe manahafa ianareo tahaka ny anahafako an Kristy. Dia ianareo no epistily velona mandehandeha hitany olona sy ny fiarahamonina ny toetra atsika dia ampifanarahana amin'ny toetra an Kristy, manahaka an Kristy. Izay mba zava-dehibe an'ilay hoe manaraha, manaraka an Kristy isika ka izay rehetra ataon'i Kristy dia mba tazana ary izay ny maha-kristianina atsika manaraka ny dian'i Kristy. Ny kristianina mantsy dia izay nataon'i Kristy no mba ataony ihany koa. Ka dia minisy manantena aho fa hitondra fiainana vaovao, fiovana vaovao eo amin'ny fiainantsika, ny fanarahantsika, ny fiainan'i Kristy sy manaraka ny dian'i Kristy. Loha-hevitra indray amin'ity androany ity dia ny hoe anaraka anao aho mba ho mpandresy. Anaraka anao aho mba ho mpandresy. Minisy manantena fa maniry ny ho mpandresy anao. Maniry ny ho mpandresy tahaka ny Kristy satria efa andresahantsika teto andritran'ireo loha-hevitra tany aloha fa Kristy dia nandresy mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo ho avy eny amin'ny raolanitra amin'ny voninahitra sy ny hery. Ka mba hahatonga anao ho mpandresy dia mila azo antoka fa miaraka amin'ny mpandresy anao. Ny tokantranonao miaraka amin'ny mpandresy, ny fianakavianao miaraka amin'ny mpandresy, ary isika dia ekipa ny Kristy ilay mpandresy. Rehefa ho avy eny amin'ny raolanitra Kristy dia anisan'ny toe-javatra mahafinaritra satria raha mijery izao iainantsika izao dia toetra fotoana tena mahatezitra indrindra any Satana satria baribary ny Baiboly ny mombamomba azy rehetra. Ary fantatra amin'ny atsipiriany ny paikady rehetra izay ataon'ny Satana mba hamitehana sy hamongorana atsika olombelona. Izao nefa rehefa ho avy Kristy amin'ny raolanitra dia ady nandritra ny taona maro no hifarana amin'ny fiavian'i Kristy. Ady izay nanomboka tany an-danitra efa andresantsika teto amin'ny fandaharana izay niarahantsika. Apokalipsy 12:7-7 nisy ady tany an-danitra dia nroahana ny devoly satria resy ny ady tamin'Andriamanitra ary nitondra ny enjely ny apahatelon'ny enjely dia nanaraka azy. Hitantsika araka izany fa na dia ny enjely azy dia voafitaky ny Satana. Ka mila mitandrina mandrakariva isika, mahonona tena, miambe
fa ny devoly fahavanareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitapy izay rapany. Ka noho izany dia aoka isika hitandrina hifarana ny ady rehefa ho avy Kristiany amin'ireo lanitra. Nanomboka tany an-danitra io dia tonga teto amin'ity tany misy antsika ity. Genesis 3:10 dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy, ny taranakao sy ny taranany. Izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny omby lahatongony. Lasa misy ady ifanaovantsika amin'ny devoly. Tsy Andriamanitra rery zany manana ady amin'ny devoly, fa izasy ianao dia miady amin'ny devoly. Ary ny maharaharaha ty ady amin'ny devoly ity dia zao, ady tsy tamaso, fa ady ifanandrana ny tsara sy ny rasy. Tonga ao anatsika koa ny ady, satria ady atao ao anatsika. Hoy ny apôstôly Paoly, Romana 7:7-10, fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa izay tsy sitrako no ataoko, fa izay alako no ataoko, ary amin'izany tsy izao intsony ny manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Mba maniry ny anao ny tsara ihany ny apôstôly Paoly, araka ny tenenin'Andriamanitra. Eto amin'ny teniny. Kanefa misy ady atao, ohatra ny tsapako betsaka, ireo izay tratra ny toe-javatra tahaka an'izany. Mba manam-pikasana te hivavaka, tsy mety tanteraka mihitsy izany fanapahan-kevitra izany. Manam-pikasana mba te hanao ny tsara, kanefa tsy ny tsara izay sitra ny vitany, fa lasa ny ratsy indray. Ao ireo izay mba manam-pikasana te hiala amin'ny sigara, mandraka androany tsy mety miala, tsy afaka. Ao mba te hiala amin'ny fahazaran-dratsy, tsy mety afaka. Izany rehetra izany dia ho afaka izany ady izany rehefa ao amin'ny Kristy isika. Ary ho avy Kristy hanala izany ady mameno ny fiainantsika izany. Kristy ihany koa dia mahana ady amin'ireo izay tsy mino azy. Hoy ny tenin'Andriamanitra, Jehovah hierina avy any ambony, ary indro isy loza hitety ny firenena samihafa. Eny, hierina mafy amin'ny safy andrasan'ondry izy, ameleza ny mponina rehetra amin'ny tany. Fa Jehovah manana ady amin'ny firenena. Ka ny raty fanahy dia atolo ny ho amin'ny sabatra, ary amin'izany andro izany, ny vavon'i Jehovah dia apatrapatra hatramin'ny farantany ka hatramin'ny farankoa, tsy isaona na angonina na alevina ireny fa ho zezika ambony tany. Na iza, tsy mety handray an'i Kristy. Amin'izao fotoana malalaka fahavelomana anaovana antso mba hanatona an'i Kristy izao, dia ho levon'i Jehovah, ho ringanina, manana ady amin'ireo izay tsy mino azy Andriamanitra, manana ady amin'ireo izay tsy mety hanolo-tena tanteraka ho azy Andriamanitra. Fotoana ry ava-malala zao, fotoana tokony hanolorantsika tena ho an'Andriamanitra. Malalaka ny fotoana, aza miandry andro, aza miandry fotoana, fandroany, anio raha iain'ny feon'i Jehovah ianao, aza manamafy ny fonao. Rehefa ho avy Kristiany amin'ireo lanitra dia foana izany ady rehetra izany. Isy atokanao roa fandresantsika dia eo aloha zany fa hamafisy ny androany. Isy ny atokony mpandresy rehefa ho avy Kristy, ary isy ny atokony resy. Ho an'ny resy dia hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny vatolampy izy ka teny hoe menjera aminay. Zany ny antsoantso izay ho ataon'izy ireo araka ny fanambarany Apokalipsy 4:9-10. Fa ny teny faneva ho an'ny mpandresy kosa dia tiako raha mba samy amerina izany isika rehetra, satria maniry ho mpandresy. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe avia Jesosy Tompo. Zany ny teny faneva izay ho ataon'ny mpandresy. Andeha hiaraka amerina isika ny teny faneva mpandresy isa 2-3, avia Jesosy Tompo. Mino sy manantena ry ava-malala, fa rehefa ho avy Kristiany amin'ireo lanitra dia anakoako ao amin'ny vavanao, eo amin'ny fianakaviana, ary eto amin'ity tany misy antsika ity, izany teny faneva ataon'ny mpandresy izany. Ka dia ho mpandresy ianao rehefa ho avy ny Tompo. Misy fasana roa karazany anankiroa. Ny anankiray sokatra ary ny anankiray tsy mbola misokatra. Izao no fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa ho avy eny amin'ireo lanitra izy, amin'ireo atoko anankiroa ireo dia misy ny fanavahana. Mateo 10:30-30. Ary raha tonga ny zanak'olona dia hipetraka amin'ny seza fiandriana voninahitra izy, ary ny firenena rehetra dia angonina eo anatrehany, dia hanavaka azy izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry
amin'ny osy. Izy fanavahana, avahan'Andriamanitra tsara zany, izay voavonjy, izay overy. Mateo 7:7 ivoaka ny anjely ka anavaka ny ratsy fanahy isaraka amin'ny marina. Ny fotoana izay avian'i Kristy eny amin'ny raonlanitra dia fanavahana izay ataon'i Kristy amin'reto tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Aiza ny toerana misy anao? Ao amin'ilay tsara fanahy sa ao amin'ilay ratsy fanahy? Ny anjely no men'Andriamanitra baiko hidina eto amin'ity tany misy antsika ity, ary ny voavonjy dia hideran'Andriamanitra sy ankalazan'Andriamanitra, fa ny very kosa dia ho diso fanantena tanteraka. Andeha ho jerentsika ny atoko voalohany hoe iza ary reto voavonjy reto. Fa ny tenan'ny tompony hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy amin'ny feon'ny arkanjely ary ny troamperan'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'i Kristy no mitsangana aloha. Tesaloniana 2:7. Rehefa ho avy Kristy eny amin'ny raonlanitra, reo ho avy antsika ny odimanitra, dia ho atsanga ny tompo ary ho akarina eona amin'ny tompo eny amin'ny raonlanitra. Zay maty eo amin'i Kristy no mitsangana aloha. Tsy izay rehetra maty rehetrarehetra zao zany dia mitsangana koa, fa izay maty ao amin'i Kristy zay ihany. Dia rehefa afaka zany, dia isika izay mbola velona ka mitoetra no akarina hiaraka ho any amin'ny raona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika, koa mifamponona ianareo amin'izany teny izany. Zay zany ny dingana faharoa indray. Rehefa avy natsangana amin'ny maty ireo tsara fanahy maty tao amin'ny fahanarahana an'Andriamanitra, dia itsika izay velona, hoy ny tenin'Andriamanitra, isika izay velona ka mbola mitoetra, izany hoe mitoetra ao amin'ny fanarahana an' Jesosy, mifikitra amin'i Kristy. Ary zay no mahatonga zao antso zao hoe manaraha hoy Kristy, raha teo tafatoetra ianareo mandra-piaviko, ahoanareo inony zany fa manaraha? Ireo velona ka mbola mitoetra amin'ny fanarahana azy. Vonina anaraka an'i Kristy ve ianao? Dia akarina hitsenan'ny tompo eny amin'ny raonlanitra any amin'ny habakabaka. Zany ny tompontsoa manokana ny amin'ny fanarahana ny tompo. Ny fitsanganan'ny maty dia isy karazany roa. Azakaka amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana amin'ny feony, dia ivoaka izy. Izay nanao ny tsara dia ho amin'ny fitsanganana ho amin'ny fiainana, fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho amin'ny fitsanganana ho an'ny fanameloana. Misy karazany roa indray zany ny fitsanganana maty. Misy ny fitsanganana maty amin'ny fiavian'i Kristy, rehefa ho avy Kristy eny amin'ny raonlanitra dia anangana izay maty tao aminy. Ireo zany ny mandeha, fa izay maty ka tsy nanompo an'Andriamanitra, dia ireo ilay atao hoe tsy voavonjy, dia mbola tsy mitsangana aloha. Ary hitsangana ihany izy, fa ao aoriana kely, saingy hitsangana ho any amin'ny fanameloana mandrakizay. Fitsanganana voalohany dia ho any amin'ny fiainana, izay nanananjara tamin'iny dia nahazo fiainana mandrakizay. Fa izay tsy nitsangana tamin'iny dia hitsangana ihany saingy azo antoka fa any amin'ny fahameloana sy ny fahaverezana no misy azy. Hoy ny tenin'Andriamanitra Apokalipsy 2:7 sy 9. Sambatra sy masina izay mahananjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba nanana fahafatesana fahefana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo miara-manjaka aminy ary fotoana. Sambatra izay mahananjara amin'ny fitsanganana voalohany, zany hoe rehefa ho avy eny amin'ny raonlanitra Kristy, dia ireo rehetra izay nitsangana tamin'iny fiavian'i Kristy voalohany iny no antsoina hoe sambatra, satria tsy ho tratra ny fahafatesana faharoa izy. Ny fahafatesana voalohany dia izao mahazo ny olombelona amin'izao fotoana zao. Maty ny olona, inona atao hoe fahafatesana voalohany? Malahelo isika, kanefa mbola azon'i Kristy atao manangana azy. Ireo izay maty tao amin'ny fanarahana an' Jesosy, nanompo azy, nanolotra amin'ny fiainany ho an' Jesosy. Fa ireo izay tsy nitsangana tamin'iny fiavian'i Kristy iny, dia hitsangana ihany izy ao aoriana kely, saingy ho any amin'ny fanameloana mandrakizay. Fandaina mperaka dia ny hoe hiara-anjaka an'i Kristy arivo-taona. Fa misy inona indray zany arivo-taona izany? Ary makaiza mandritra zany arivo-taona zany no atao?
ireo maty ireo zay velona tao amin'i Kristy dia nakarina nakany an-danitra maty tao amin'i Kristy miara-manjaka amin'i Kristy arivo taona fa inona zavatra misy dia hoy ny tenin'Andriamanitra Apokalipsy 20:5 ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo miara-manjaka aminy arivo taona mandritry ny arivo taona dia miara-manjaka amin'i Kristy any amin'ilay toerana izay ny manin'Andriamanitra anesorana antsika eto amin'ity tany ity ho avy eny amin'ireo lanitra Kristy dia raisina isika miala eto amin'ity tany ity mitsenan'i Kristy eny amin'ireo lanitra ary dia entiny any amin'ilay toerana izay misy ny fonenan'Andriamanitra atsoantsika moa hoe Jerosalema vaovao dia ny ataontsika any Korintiana 2:1-5 sady fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika tsika indray zany no mandray anjara amin'ny fitsarana hitsara anjely avaizany indray ty ho tsaraina ity ireo ilay anjely ratsy ny ampahatelon'ny anjely izay niodina tamin'Andriamanitra dia ho jerena hoe fa inona ny tena nahatonga azy reto niala tamin'Andriamanitra manana adidy sasy ianao misy adidy miandry atsika manao fitsarana manontany hoe fa maninona ny sasany very inona ny antony tsy nahatonga ny sasany aty tako mba mpivavaka ihany izy reny mba mafanafo ihany izy reny dia izay zany ny zavatra mitranga ho asehon'Andriamanitra ny antony navery azy reny ary ireo tsy voavonjy kosa mandritra ny arivo taona dia inona ny zavatra mitranga amin'ny fiavian'i Kristy eny amin'ireo lanitra dia misy ny antsoina hoe fahafatesana izay andringanana ireo olona rehetra tsy nanaraky an'i Kristy na tsy voavonjy ny hery tao amin'ny lavaka tamin'ny vatolampy ireny ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy vatolampy menjera aminay ka feno izahay amin'ny tavanay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza no mahajanona tady ny fomba rehetra antsirana ny fiavian'i Kristy eny amin'ireo lanitra ny ratsy fanahy liafina anaty lavabato izy ireo handositra izy ireo eritreritra hoe izany ny vahaolana mba azona ny tady famonjena kanefa hoy ny Tesalonianina 2:2-5 izay ho levon'ny Jesosy Tompo amin'ny fisehon'ny fiaviana rehefa ho avy eny amin'ireo lanitra Kristy dia ringan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisehony Kristy tsy azaka famirapiratany Kristy izy ireo ary dia ho ringana levona zavatra hitsanga mandritry ny arivo taona ny marina dia ho akarina any an-danitra fa ity tany ity kosa dia ho levon'Andriamanitra izao no fanambarany Jeremia 10:3-30 ary amin'izany andro izany ny voavon'i Jehova dia apatrapatra hatramin'ny farany tany anankiray ka hatramin'ny farany tany koa tsy isaona na angonina na alevina ireny fa ho zezika any ambonin'ny tany mandritry ny arivo taona dia Satana rery sisa ny gadra eto amin'ity planeta tany izay misy antsika ity fa ny ratsy fanahy kosa dia ringanina tanteraka ary hoy ny Apokalipsy 20:1-5 manao hoe ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra nanana fanalahy hidiny lavaka tsy hitanono sy ny gadra lehibe teny an-tanany dia nisambotra ilay dragona izy dia ilay Manaraha Ahy ny devoly Satana zany ka namatotra azy arivo taona no fatorana ary no gadraina mandritry ny arivo taona eto amin'ity tany ity ny devoly tsy misy hofitantsony eto na iray azy satria efa maty avokoa ny ratsy fanahy rehetra ary ny tsara fanahy izay voavonjy dia efa nakarina sy nafindran'Andriamanitra any an-danitra Apokalipsy 2:20 fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo taona tsy misy na iray azy mbola velona ny ratsy fanahy ao arinan'ny arivo taona dia misy ny antsoina hoe fitsanganana ho any amin'ny fanameloana raha fitintsika kely vetivety zany ny fanazavana lavabe zay dia izao
ny fiainana mandrakizay zay iaina ndrety voavonjy dia manomboka eo amin'ny fiavian'i Kristy. Afindra ny tsara fanahy, Satana kosa dia gadraina eto amin'ity planeta tany ity, tapitra ny arivo-taona dia manomboka ho ampidin'Andriamanitra akaikikaiky ny tany ny Jerosalema vaovao, ary amin'izay fotoana izay dia ovan'Andriamanitra ho afaka amin'ny gadra izay nisy azy Satana. Apokalipsy 20:7-9. Ary rehefa tapitra ny fotoana dia ovana Satana ho afaka amin'ny tranomaizina ny toerany, ka ivoaka hamitaka ny firenena. Izany hoe averin'Andriamanitra amin'ny lohan'ny indray ireo ratsy fanahy hatsangana. Io le hoe fitsanganana faharoa, hatsangana daholo zany ny ratsy fanahy rehetra, dia ovahana Satana ho afaka amin'ny tranomaizina izay ny toerany. Dia amitaka ny olona rehetra indray, hovitahan'ny Satana indray zany reto olona ratsy fanahy reto, ary tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany. Ny very dia tena betsaka. Betsaka. Mba raha sary an-tsaina hoe tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina. Tsy voaisany zany. Rehefa mba tsy manan-katao iny ianao na tsy hitanao zay mba atao dia mipetrapetraka dia mba maka fasika raika apoka dia mba isao. Mbola voaraika apoka fotsiny. Kanefa tenin'Andriamanitra dia milaza hoe tahaka ny fasika amoron-dranomasina ny isan'ireo zay ho very. Ianao dia tsy mba ho isan'izany. Ny ankonanao dia tsy ho isan'izany raha manaraka an' Jesosy. Satria ny fanarahana an Kristy ny vahaolana. Dia nomeny devoly hevitra indray reto very be dia be reto mba andrombaka ny fanjakan'Andriamanitra ary akakery ny seza fiandrian'Andriamanitra. 7. Ary niakatra namaky ny tany izy dia nanodidina ny tobin'ny olona masina sy ny tanàna malala. Ary raha eo am-panatanterahana zany tetika izany ratsy fanahy dia isy afo hidina avy any an-danitra ka andany azy. Arotsak'Andriamanitra ny afo solfara. Io la ifandringanana mandrakizay, fandevenana mandrakizay, ary voalaza ny tenin'Andriamanitra ao Malaki 4:10 fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana mandoro izy, ary mipirehare rehetra sy mpanao ratsy rehetra dia vodivary. Dia andoro azy ny andro zay ho avy hoy Jehovah Tompomaro, ka tsisy asiana miangana na ny fakany na ny sapany. Io le antsoina hoe fandringanana ny ratsy fanahy. Eo zany dia tsisy tsony na iray azy arotsak'Andriamanitra ny afo be. Io le hoe afo be io. Eo vao misy ny afo be andranganana amin'ny tehana ireo ratsy fanahy. Salamo 7:20. Fa ny ratsy fanahy aringana, ary ny fahavalon'i Jehovah tahaka ny voninahitry ny sa ho levona izy eny ho levoko tsetroka izy. Ny ratsy fanahy rehetra dia ho levon'Andriamanitra ary vadika setroka. Izany no fahafatesana faharoa. Apokalipsy 20:4. Tapitra ny tantara ny ratsy fanahy. Ringana tanteraka ny ratsy fanahy. Izany no antsoina hoe fahafatesana faharoa. Fa ny mahazo atsika zao dia fahafatesana voalohany izay mbola azo ny Kristy atao ny manangana azy. Betsaka nefa nananganana ny Kristy. Misy maty ny atsangana, tanora ny atsangana, ireo nanana olana ny vahany Kristy. Fa ny fahafatesana faharoa dia tsisy vahaolana intsony. Hoy ny tenin'Andriamanitra, koa raha ho levona toy izany zao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Sady manam-panantena no mampafaingana ny andro iavian'Andriamanitra, izay ahamay sy ahalevona, ampiepo, andoro ny tena ny zavatra rehetra. Ry hava-malala, ho ravan'Andriamanitra itany ity, ho piten'Andriamanitra ity tany ity, ho avaozin'Andriamanitra ity tany ity. Tadidinao angambany izay nandraisan'Andriamanitra fanapahakevitra tany am-pendohana rehefa feno faharatsiana ny tany, dia ny teny Andriamanitra fa ho ravan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny safidrano. Tsy nin'ny olona, ny eritreritra ny olona hoe aisa koa dia isan'izany ary hitatsika. Fa no avalo mianaka sisany nanaiky ny tenin'Andriamanitra sy hanaraka azy, ary dia voavonjy. Niainga tamin'ireo fianakaviana vitsy ireo
no namoronan'Andriamanitra taranaka vaovao indray. Ry avy malala, aza mieritreritra hoe mbola hoela Jesosy vao avy. Aiza nisazany fiaviana izany? Tena ho avy Jesosy. Ary tena misy ny fiavian'i Kristy eny amin'ny roanlanitra. Andrava sy hamotika taloha dia safidranona ataon'Andriamanitra, safitrafo kosa no amaranana ny tantarany tany. Mandray safanapa-kevitra. Aza miandry voan-javatra voanatona an'Andriamanitra fa izao ny fotoana mety. Kanefa isika hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Petera 2:7-10 dia manatena lanitra vaovao sy tany vaovao araka ny teny fikasana. Koa manatona an'Andriamanitra. Mety izany ray an' Jesosy mba ho azo antoka fa ho mpandova ilay fiainana mandrakizay ianao. Ho avy Kristy amarana ny tantara ary ianao dia hanomboka tantara vaovao miaraka amin'i Jesosy. Hovay ny fiainanao, amboary ny fiainanao, manatona an'Andriamanitra. Miantso anao Jesosy, makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana. Ry avy malala, ianao izay miaino ankehitriny manaraka izao fandahana izao, mientefa aminao ny antson'i Jesosy. Manao hoe manaraha avy ianareo izay rehetra notahindraiko mandovany fiainana manakizay. Tianao ve ny anatona an'i Kristy? Tianao ve ny anaraka azy? Andao hitsangana isika, mitsangana amin'ny toerana izay misy anao, na aiza dia mitsangana, dia andeha hanakombana ny tanantsika hivavaka, asehotsika amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra vonina anaraka anao aho raha ho avy ianao. Sotranao izay Tompo Andriamanitra satria afaka miantso inaranao ary ho avy ianao, vonina anaraka anao zahay, koa tazony zahay, fikiro ao aminao zahay, ary mamindrafo aminahy noho ny tsy fahatanterahana rehetra. Aoka mba olo-monjena izahay, misaotra Tompo. Amen. Tahanao any Jehova, androtsaka amin'ny fahasoavana sy ny famindrampo aminao mandrakariva izy. Amen. Anarakanao no iriko, naiza no aleanao, Jesosy izay reno tiako, andeha eo anilanao, isanandro sy isanora, sarutrata, isanandro sy isanora.